faly indray ny tenako mitsidika sy miaraba antsika rehetra ary mpiaino mpijery malala izay manaraka tsy tapaka mahatoky izao fandarana izao. Misy afatra lehibe indray tiany tompo ampitaina amintsika ka afatra hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ho any amin'ny fahasambarana mandrakizay. Afatra lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay tsy lany amamina, misy fanantenana hatrany. Koa dia hiaino an'izany fandarana izany isika kanefa alohan'izany tenin'Andriamanitra izany. Manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, ray be famindrampo, ray be fitiavana, ray mpamonjy ianay, misaotra anao satria miteny tsy tapaka aminay ianao, milaza fitiavana, milaza fanantenana, milaza famonjena, mitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anaranao, misakambina anay isan'andro ka amin'ity fionanay ity dia hiteny aminay ianao, anomeny toky fa azo atao ny manana fanantenana tsara eo amin'ny fiarahana aminao. Koa dia mitenena ary fa vonina hiaino anao izahay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tomponay, maty teo amin'ny hazo fijaliana no hanononana izany vavaka izany. Amen. Misy afatra lehibe indray izay ampitain'Andriamanitra amintsika amin'ity fionantsika ity. Ny afatra lehibe dia ny hoe Jesosy Kristy ilay mpanome ny fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy izy mihitsy no ilay fiainana mandrakizay. Ary tiany hanana an'izany fiainana mandrakizay izany isika olombelona. Io mihitsy no programan'Andriamanitra. Tamin'Andriamanitra, tamin'ny Jesosy izay namorona izao tontolo izao tamin'ny fiandohana dia ny ananan'ireo ray aman-drenitsika tany aloha izany fiainana mandrakizay izany. Andenga jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Genesis, bokin'ny Genesis na ny fiandohana, bokin'ny Genesis toko 2. Genesis toko 2, andininy fa 9 sy ny fa 7. Genesis toko 2, andininy fa 9 sy ny fa 7. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho fato tokoa ianao. Nandidy andra lehilahy Andriamanitra, nanome baiko any Adama ny aminy hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hohanina, azonao anjakana ny hazo rehetra eo amin'ny sa. Raha toka misy hazo manao karazana sary anohitra kely zany isika zao, no hoe raha misy hazo misy ranony ka mangateta ianao dia hitsy ireroa ny hazo misy ranony, azonao hohanina, azonao sotrona ny ranony. Raha toka hazo voankazo izay mamy dia iretsy azonao hohanina tsara. Ny karazam-boankazo rehetra zany de nisy tao amin'ny sa edy ka azonao hohanina avokoa ny karazany rehetra. Raha noana ianao de ry karazan-kazo ry no hohaninao, raha mangetaheta ianao de ry karazan-kazo ry iry no hohaninao. Fa izao ny hazo eo fovoan'ny sa dia aza hohanina, tsy mahazo mihinana an'io ianao, fa amin'ny fotoana izay hinananao an'izy io de ho fato tokoa ianao, tena maty ianao. Zao zany no andikana azy amin'ny fotoana izay tsy mbola nihinana ny Adama sy Eva ny hazo dia tsy mbola maty izy ireo, tsy tafiditra ny fahafatesana, tsy tonga ny fahafatesana. Ary io le programan'Andriamanitra ny hoe atonga any Adama sy Eva hiaina mandritra ny fotoana tsy voafetra, mandritra ny fotoana maharitra mandrakizay. Zay ny programan'Andriamanitra, fa vokatry le fandrarana, fandidiana any Adama sy Eva raha mihinana dia maty. Tamin'ny fotoana mbola tsy nihinanana zany dia tsy maty Adama sy Eva. De andeha alaintsika sary any eritreritra ange, alaina sary zany hoe tsy nihinana an'le hazo i Adama sy Eva,
mandrakitsika mifampiresaka izao, mandrakitsika mifankahita amin'ny alalan'izao fitaovana izao. Eritrereto hoe tsy mihinana an'le azo adambaseva dia ho velona mandrak'izay ny isika, ny aina tsy misy fahafatesana isika, fa saingindrisy ny hinana an'lay hazo noraran'andriamanitra iadamaseva de tonga ny fahafatesana, tonga ny fahataperany fiainana. Zao no ambaran'ny mpanao salamo 150. Andeha jerentsika ny bokin'ny salamo 150 andininy 110 sy ny 120. Ahafantarantsika ny vokatra zany fahatongavany zany fahotana sy fandikana ny didin'andriamanitra izany. Zao no ambaran'ny tenin'andriamanitra: 70 taona no andro ny taonanay, ary raha tahiny mateza aza de 80 taona kanefa fahasasarina sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay. Vokatra ilay tsy fankatoavana, fandavana ny tenin'andriamanitra zany de niena be dehibe ny taham-pahavelomana. Ka ambaran'ny mpanao salamo eto fa 70 taona raha be indrindra, ary raha mateza aza de 80 taona. Eo zany no taham-pahavelomana be dehibe indrindra amintsika zay mivelona amin'ny andro ankehitriny. De niena ny taham-pahavelomana, niena ilay atao hoe fahavelomany taranak'olombelona, satria tsy nanaraka ny didin'andriamanitra iadamaseva. Ny mampalahelo aza dia mampalahelo de mampalahelo ry namana, fa matetika de zaza mena vava, tsy manan-tsiny, tsy mbola nahita fiainana akory, de indro nindaosiny fahafatesana. Vokatra zany toe-javatra ny ova, toe-javatra ny ena, ny varilavo, vokatry ny fidirany fahotana teto amin'ity zao tontolo zao ity. Noho zany dia tsy naharitra mandrak'izay ny fiainantsika zanak'olombelona. Ina moa ny atao hoe fiainana mandrak'izay? Raha jerentsika manadiady an-dalany teny kely zany tsika de ny hoe fiainana mandrak'izay de tsotra ihany, fiainana tsy mety tapitra, fiainana tsy misy fahafarana, miaina tsy mety tapitra. Ka izao inona ary manapitra ny fiainantsika ankehitriny? Ny fahafatesana. Vokatry ny fahafatesana de tapitra ny fiainany zanak'olombelona, mitsahatra ny fiainany zanak'olombelona, ary io no olana agoavana eto am'izao tontolo zao. Zao anefa fitiavan'Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra zanany isika, tsy tia ny aina ao anatin'izay fahafatesana mandrak'izay zay isika, fa hosoloana fiainana mandrak'izay, ilay fahafatesana mandrak'izay. Misy teny anankiroa zany mifanohitra, ny fahafatesana sy ny fiainana, ka amin'Andriamanitra fitiavana azy de tsy manaiky ny ainantsika zanak'olombelona anatin'ny fahafatesana mandrak'izay Andriamanitra. Tsy eken'Andriamanitra izany, tsy tian'Andriamanitra ho mandrak'izay ny fahafatesana. De inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5 andininy 7. Jaona 5 andininy 7. Rehefa hitantsika de ho vakina amin'ny anarany Jesosy Kristy: dinionnareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no ananana fiainana mandrak'izay, ary ireny no manambara. Dinio ny soratra masina, dinio ny tenin'Andriamanitra, dinio ny soratra masina izay omen'Andriamanitra mahaimaim-pona, omen'Andriamanitra antsika tsy misy atakalony. Ao aminy no ananana fiainana mandrak'izay, ary ireny no manambara. Jesosy Kristy no miteny. Ka izao zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra de ao no ahitana an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay fiainana mandrak'izay, Jesosy ilay manome fiainana mandrak'izay, izy mihitsy no fiainana mandrak'izay. Ka izao raha tiantsika ny hitoy zany, hitoy hoany mandrak'izay ny fiainantsika, hitoy tsy misy farany ny fiainantsika, de tokana ny fanalahidy mandinika ny soratra masina, satria ao no misy an Jesosy Kristy. Jesosy ilay mpanangana ny maty sy ny fiainana, Jesosy ilay tompony fiainana mandrak'izay, Jesosy ilay mpanome antsika ny fiainana mandrak'izay, de atory ny mahaimaim-poana ho antsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, ny fiainana mandrak'izay. Mampijaly antsika ny fahafatesana
mampahory antsika ny fahoriana, mampitomany antsika ny fijaliana. Ka izao zany tsy tokony miondrika ao amin'ny fahoriana ao amin'ilay olana isika, tsy tokony mitanondrika dia ao revo ao de tsy afaka mitraka intsony, fa ny olona manana fanantenana na de misy aza fahoriana dia ny vaolana no zava-dehibe, tsy ny olana no zava-dehibe fa ny vaolana no zava-dehibe. De tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay hanome antsika ny fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy ilay tompony fiainana mandrakizay ary manome antsika maimaim-poana izany fiainana mandrakizay zany. Tsy rary ny very mpiaino malala, ry mpijery malala, manaraka izao fandarana izao, raha aompana ao am' Jesosy ny fanapahan-kevitra manomboka androany. Jesosy ilay mahay ny zavatra rehetra ary tsy mahay ny zavatra rehetra fotsiny, fa hitarika antsika ho any amin'ny fiainana sambatra mandrakizay dia ho tapitra ny tantarany fahafatesana rehefa ho avy Jesosy Kristy, ho tapitra ny tantarany fijaliana, ho tapitra ny tantarany fahoriana, fa ao am' Jesosy dia ho fifaliana maharitra mandrakizay. Raiso Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenanao manokana, raiso Jesosy Kristy hiara-dalana aminao isan'andro, raiso Jesosy Kristy ho mpamonjy anao, ny ankonanao azo antoka ny fiainana rehefa miaraka am' Jesosy Kristy. Ho tafaraikitra ao am-ponao zany teny mamy izany, ho fiainantsika izany teny fikasana izany, ary hivelomantsika ny fiarahana am' Jesosy isan'andro hivavaka isika. Misaotranao zay Jesosy Kristy tompo satria zavatra rehetra ao anainao, na de teo aza ny fahoriana, teo aza ny fijaliana, ny fahafatesana izay mahamarina sy manapitra tsy ho mandrakizay ny fiainana izanak'olombelona, de misy teny fikasana lehibe ao aminao, fa enao no fiainana mandrakizay, ary tsy enao fotsiny no fiainana mandrakizay, fa afaka manome anay ny fiainana mandrakizay nao, ka afaka miaina am'izany fiainana mandrakizay zany izay. Misaotra Jesosy io fa misy vahaolana ny amin'ny fahafatesana de ny fiarahana aminao. Ataovy mitoky aminao zay, ataovy miaraka aminao zay, ataovy manantena sy mino anao zay, dia hanana fanantenana manomboka androany. Taio ny mpanaraka izao fandarana izao mba hiraikitra ao aminao ny fiainana tsirairay avy, tononona izany vavaka izany no ny anaranao reriany. Amen. Mankasitraka eram-po eran-tsaina anao ry mpiaino mpijery izay nanaraka izao fandarana izao. Mino zay fa hitondra aim-baovao ho an'ny fiainanao ny afatra nampitaina taminao. Manao veloma ao anao sy ny ankonanao ary manome fotoananao amin'ny manaraka. Veloma tompoko.